Feno fifaliana indray tafaraka aminao androany ary zao no lazain'ny soratra masina ao amin'ny Salamo 5:100 ka ny 1:7 sy ny 2:7 ny anaran'i Jesosy. Aoka hiboiboika fiderana ny molotra fampianaro ahy ny didinao, hihira ny teninao ny lelako fa marina ny didinao rehetra. Izany teny soratra masina izay milaza fa miboiboika fiderana ary hihira ny tenin'i Jehovah, izany mety ny ara-bananao ampifaliana amin'ity androany ity. Tena ravindray ny fo tafaraka aminao atao anatin'izao fandarana antsakira fiderana zao. Tena derain'Andriamanitra noho ny fisandanan'ny fiainantsika mianakavy. Nandritry ny enemana dia teo foana izy ary tsy niala mihitsy, niaro antsika aza raha mba sokafana mantsy masontsika hahita ny zavatra rehetra ataon'i Jehovah amin'ny fiainantsika dia ho feno fiderana azy isika mianakavy. Ary mino aho fa izany fofeno fideran'Andriamanitra izany no iarahantsika androany ka dia ara-bananao tonga soamantsara amin'izao fotoana iarahantsika izao indray. Amin'ity androany ity ara dia manonona ny fiadanan'ny tompo ao aminao sy ny tokantranonao indray. Ary faly manolotra anao ny vahiny izay hiaraka amintsika amin'ity androany ity dia ny chorale adventiste avy ao Saripody. Eto Antananarivo no misy izany fiangonana adventiste Saripody izany. Izy ireo no hiaraka amintsika hiderin'Andriamanitra ary hanome voninahitrin'Andriamanitra, hanome ny talentany sy ny fahaiza-manaony ary indrindra ny fanomezam-pahasoavana amin'ny alalan'ny hira ireo chorale ireo hiaraka hiderin'Andriamanitra amintsika mianakavy. Dia mangata toerana ary samy tena vonina hanome voninahitra ny tompontsika ao anatin'ity fandarana ity. Dawary. Miderahan Jehovah amin'ny lokanga, feno fifaliana ny fiainanao izao, ka namorana sarotra ny zavatra mitranga
dia derao ankira ny mpamonjy anao, hidera anao. Ry miaramila mpiatafika mahay, aiza moa ianao mba hitoro teny ankira izay baiko avy amin'ny ray, ny fanahy avy any ambony izay narotsaky ny ray no hameno ny fo ny toro ny fiavian'ny ray. Manasanao mba midira ary mpitoro teny ankira. Mpitoro teny ankira. Sabai munyaramila, yata fikize so, ituri te
ho anao izay mangina somary nangatsika ka nanjom-pijaliana ilay masoandro ny balika ajakivy ranabavy mahereza mitrakara alaka meteza handray ny fanahy fa Jehova no indro hanafana hitarika anao ho any an-tany Kanana hafanao.
tsy salasalana izay lazain'ny Petera fa handalo fitsarana ny planeta Tera. Ho hita miariary izay rehetra natao, tsy miandry ela fa amin'izao fotoana izao. Ka ny kristianina no tsaraina mialoha, ny natao rehetra dia mandalo eo avokoa, dia dinina tsirairay fa tsy mandeha tsiroaroa. Koa mibeba, izay no hafatra, izay voavela ihany matso no mandeha miakatra. Koa raha mandalo eo no hanaranao, fa tonga ny fotoana dia voavonjy dia nizao hany an-danitra miona. Ora fitsarana. Fitsarana, si salasalana, si kisariavana. Kefa ela no tompony alana, ireo filibana, say tsy mba mamokatra. Fa izao no tena tsara indrindra, afaka mirindra, sady fafana. Tsisy akoatry izany fibebahana drano. Fanapahan-kevitraore no anasany izy tompo, manolony fitsarany na iaky na ioko, say manefa fanirany nanavotana.
anao. Saorantsika Andriamanitra satria afaka niaraka ny derasika niaraka tamin'ny choral adventiste avy ao saripody tamin'iny tapany voalohany iny. Membonahitra mandrakariva Andriamanitra satria tsara izy ary mpanao ny tsara. Velantsika hakaina kely izy ireo dia andehandraitsika andray ny tenin'Andriamanitra ka andray fampahirizana fohy avy amin'izany tenin'Andriamanitra zany. Salamo fahavalo ambin'ny folo no sokafantsika ary dia angalatsika teny fohy mba hitsika idera sy hanandratra ny voninahitran'Andriamanitra ary indrindra koa hahatonga antsika ho mpiderin'Andriamanitra mandrakariva no ny toetrany tsara amintsika. Salamo fahavalo ambin'ny folo ka ny andininy voalohany faharoa ary dingantsika kely dia andiny fahenina sy ny manaraka. Vaky toy izao ny anaran'i Jesosy ny andiny voalohany sy ny faharoa. Mamiko indrindra ianao Jehova eriko, Jehova no aram-batoko sy batery fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy. Andriamanitro vatolampy ialofako sy apingako ary tanjoka famonjena ahy sy fiarovana avo ho ahy. Miantso an Jehova zay mendrika io dia rainao ka dia vonjena ho afaka amin'ny fahavaloko. Davida mpanjaka no nanoratra ny salamo fahavalo ambin'ny folo ary tena fiainana ny ainana izy ity. Amin'ireo fehezan-kira fiderana marobe zay tsara loatra tamin'ny bokin'ny salamo. Anisan'izany ity salamo fahavalo ambin'ny folo ty. Dia tena lokoiny Davida mihitsy rehefa izy manao amboaran-kira fiderana. Lokoiny Davida mihitsy ny mahatsara an'Andriamanitra, ny fiarovana an'Andriamanitra, mampamonjy an'Andriamanitra. Araka ny hitantsika eto amin'ny salamo fahavalo ambin'ny folo. Asandrany ambony mihitsy Andriamanitra. Hoy izy amin'ny andiny voalohany, mamiko indrindra ianao Jehova eriko, mamiko indrindra. Zany teny hoe mamiko indrindra zany dia milaza ohatra milaza ny hoe fitiavana lalina, fitiavana lalina ary fitiavana tena mirehitra, tena hafa noho ny hafa mihitsy. Ary matetika azy ity mamiko indrindra ity zany mihitsy angamba e, satria indray mandeha ihany misy an'izy ity ao amin'ny baiboly izay entiny ilazan'ny olombelona anankiray ny fitiavana an'Andriamanitra. Eto ihany no misy an'izany hoe olombelona miteny amin'Andriamanitra mamiko indrindra ianao. Fa ny tena ampiasaina an'io teny io raha miteny hebreo dia Andriamanitra miteny amin'ny olona. Ilay Andriamanitra manana fitiavana tsy manapetra miteny amin'ny olona no manao izany teny izany amin'ny olombelona izay nanolorany ainy koa hamonjy azy. Fa eto zany dia tena lokon'ny Davida tena ambony hafa mihitsy ny fitiavana an'Andriamanitra satria nahoana? Jehova eriko, ao amin'Andriamanitra no loharan'ny hery nananany mpanao salamo, nananany Davida fandresena. Ary tany saina eo hoe Jehova no rambatoko, batery fiarovana, mpamonjy, vatolampy ialofako, apingako, tandroka famonjena ary fiarovana ho ahy. Zany rehetra zany ny toetra an'Andriamanitra nahatonga ny Davida hiteny hoe mamiko indrindra ianao. Zany rehetra zany nahatonga ny Davida hideran'Andriamanitra sy mpidera an'Andriamanitra. Ary zany rehetra zany no tokony ko handresika antsika mianakavy hiderin'Andriamanitra satria aram-batontsika Davida, Jehova, aram-batontsika Jehova, batery fiarovana ho antsika izy ary mpamonjy antsika, vatolampy, apinga, tandroka. Zany ny Jehova Andriamanitsika. Tokony iray fo amin'ny Davida sika hideran'Andriamanitra noho izany toetrany rehetra zany. Ary zao mihitsy lazaina azy amin'ny andininy fahaenina. Davida ihany eto no miteny. Fony azo pahoriana aho dia niantso an Jehova. Eny, Andriamanitro no nitarainako. Ny ainy ny feoko tao an-tempolony izy ary ny fitarainako teo anatreny dia efa tonga teo an-tsofiny. Eto zany dia lazainy Davida mihitsy ny toetran'Andriamanitra anankiray. Tsy hoe arambady, batery fiarovana, famonjena fotsiny, fa miaino ny fitarainany koa Andriamanitra. Rehefa nitaraina izy, rehefa azo pahoriana. Ny aino ny feony tao an-tempolony Jehova ary ny fitaraina dia tonga mihitsy teo an-tsofiny. Miaino Andriamanitra, miaino anao koa Andriamanitra, miaino ny fitaraina anao ary miaino koa. Ary zay ny zava-dehibe, miaino ny fiderana zay asandratro koa Andriamanitra. Asandratro amin'ny fo madio, asandratro amin'ny mpitiavana, asandratro amin'ny mpanolora-tena, ary asandratro amin'ny mpandavan-tena. Dia tena miaino zany koa Andriamanitra. Tsy ny hoe fitarainana amin'ny fahoriana ihany no hainony, fa iainony koa ny fiderana. Zany ny tokony hiderantsika azy. Aoka mihitsy ho mihoatra lavitra no fitarainana, ny fiderana zay asandratsika.
nafinaritra amin'ny fiambenana maraina zay nomena atsika efa volana ray angamo zay hoe aza lanina amin'ny zavatra miiba ny fiaonatsika ny firesantsika fa lanio amin'ny zavatra miabo ny fahatsaran'Andriamanitra ny fiderana azy ko andao hiaino andao hidera an'Andriamanitra isika andeo amin'ny voninahitra an'Andriamanitra isika ary rehefa nangataka Davida de ny haino Andriamanitra namaly Andriamanitra de jereo ane manomboka amin'ny andininy fahafito ny fiderin'Andriamanitra tsetra mamaly ny olony mamaly ny voosony mamaly ireo mitaraina aminy ampanetretena zao ny lazain'ny Salamo 8:1 milaza ny fiderin'Andriamanitra tsetra de niozogozona sy niororo ny tany ary ny fanamban'ny tendrombohitra niororo eny niozongozona ireo satria tezitra Jehova nisetroka ny savona teo ambavorony ary afo avy teo ambavany no nandevona ka nisy vanafony dedadeda teo aminy de naondry ny lanitra ka nindiny izy ary aispitony teo ambanin'ny tongony de nitangina kerobi misy ka nanidina eny nanidina fangana tamin'ny eladrivotra izy efa nanao ny maizina ho fiereniny sy trano manodidina azy izy de rahona ngalingaly rahona matevina ary teo amin'ny famirapiratana teo anatrehany de nandalo ny rahona matevina havandra sy vainafo de nampikotroka tany an-dandra Jehova ny avy indrindra ny laopeo havandra sy vainafo de nandefa ny zanatsipika izy ka nampiely ny fahavalo ary nampandeha elatra be ka nampifanaritaka azy de hita ny masondrano ary nyseho mifanambaniny tany no ny teny mafy nataonao Jehova ao no fofofon'ny fofonain'ny vavoronao rehefa niditra tsehatra hamonjy ny olona ny Andriamanitra hamonjy ny olona zay tia novonjen'Andriamanitra zany rehetra zany no zavatra miseho tsy mahajany eo anoloan'le Jehova ny fahavalonao tsy mahajany eo alohan'Andriamanitra ny mpankahalanao rehefa mitaraina amin'ny Jehova ianao de izy miditra tsetra zany no fidirana tsetra ary rehefa hitan'ny Davida fa zany fidirana tsetra de zao ny fibokany teo amin'ny fiainan'ny Davida eo amin'ny 5:1 nanitsitra ny tany avy tany ambony izy ka nandray ahy nanitona ny ala tamin'ny rano be izy nitondra ho amin'ny malalaka izy namonjy ahy izy satria tiany aho satria tian'Andriamanitra Davida na de olombelona tsy tanteraka aza mpanota aza fa rehefa mibebaka mariny Davida rehefa nitarainy Davida nanaraka tamin'ny fahitsiny Davida de tian'Andriamanitra Davida ary de niditra tsetra Andriamanitra naniditra ny tanany avy tany ambony nandray azy ary nanitona azy ala tamin'ny rano be ohatra ny mahatsiaro an'ny Mosesy keo zay novonjena tamin'ny rano zay moa ny an'ny hoe Mosesy de novonjena tamin'ny rano ny fototra ny aingan'le anarana Mosesy zany de hoe novonjena tamin'ny rano ohatra mietreritra amin'ny Mosesy keo eto novonjen'Andriamanitra tahaka izany raha ny Farao sy ny abibiany vonoy daholo ny tovolahy rehetra Mosesy kosa nidin'Andriamanitra tena monjy azy ka raha novonjen'Andriamanitra Mosesy tamin'ny tanan'ny Farao novonjen'Andriamanitra Davida mpanjaka tamin'ny tanan'ny fahavalo sy ireo mpankahala azy tamin'ny tanan'ny Saoly zay nanaovany an'ity Salamo 8:20 ity raha novonjen'Andriamanitra Daniel tao andavaky ny liona novonjen'Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ary Abednego zay namany Daniel tamin'ny laforme rehetra afo raha novonjen'Andriamanitra ny apôstôly Jona rehefa nalatsaka tao anatin'ny menaka mahamay de mino ahy ianao fa hovonjen'Andriamanitra ko ianao am'izay olana rehetra mipetraka eo andrinao ka entinao eo ampotry ny azo filen'ny Jesosy ary angatanao fanampina aminy vonjen'Andriamanitra ianao satria Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay ilay Andriamanitsika ko androany andao hideran'Andriamanitra na inona miseho amin'ny fiainatsika na mandalo olana tahaka ninona aza apetraka amin'Andriamanitra reny de andao hidera azy fa rary ny loatra raha toloratsika fiderana satria hiditra antsetra izy hamonjy atsika izy satria tiany loatra isika ho tanteraka aminao ny izany teny zany ary tena hita tokoa ny tanan'Andriamanitra mandray anao ianao ary ahita tokoa ny fahatsapana fa tiany loatra ianao de hidera azy ianao ary amin'ny voninahitra azy amen de roratsika indray ny chorale adventiste ao Saripody ary hiaraka amintsika amin'izao tapam-faharoa zao mbola nandratra amin'ny voninahitran'Andriamanitra sy hidera azy noho ny fahatsarany noho ny fitiavany atsika zay tena nanoloran'ny ainy mba hamonjena atsika tawary
fahazavana ary ny vonina izy efa miposaka mina Menatianao vasolavakanidi tsisitso miafakity ohatrakao niloanao de mbola ilay mesi anava sy anarina menatianao vasolavakanidi tsisitso miafakity ohatrakao niloanao de mbola ilay mesi anava sy anarina mitsangana miazava fa tonga ny fahazavana ary ny vonina izy efa miposaka mina mitsangana miazava fa tonga ny fahazavana ary ny vonina izy efa miposaka mina mitsangana miazava fa tonga ny fahazavana ary ny vonina izy efa miposaka mina efa miposaka mina efa miposaka mina. voninahitra ho any amin'ny avo fiadanana ho an'ny mpijery ka amin'ny foravoravo no ifalian'izay tsy very mankasitraka ny rehetra misaotra ny mpanaraka ny fotoana koa manampetra mbola eo na amin'ny manaraka mandra-peona ny ray hoy ny akony Salema ifankahitany amin'ny ray rendez-vous any Edena ny akony Salema. Salema, you know I
Yerusalema aolo misy toky fizany menaka rehetra dia ovavonjy ny Yerusalema aolo misy toky fizany menaka rehetra dia ovavonjy ny Yerusalema dia feonirana tsara salimana mara ny andraisanao lay anjara lovana tanitrany rehefa vonany tany lovana tanitrany rehefa vonany tany. Isaorantsika Andriamanitra satria tanteraka indray ny androany. Aza mieritreritra anao fa mandeha ho azy hoe dia tanteraka dia manao tsika dia tanteraka. Tsia, nisy fidirin'Andriamanitra tretra matoa tanteraka. Raha mijery fotsiny ny fahatapahan'ny herinaratra eto amin'ity renivohitra misy atsika ity, hienjana ny manao fandaharana amin'izao fotoana izao. Vonjivonjena mihitsy aza amin'ny fandehanany jiro. Kanefa dia izao miditra tsetr'Andriamanitra dia mbola tanteraka indray ny fandaharantsika androany. Saorantsika azy zany ary hanomezantsika voninahitra azy. Isaora ihany koa ireo chorale adventiste avy ao saripody nety fitaovana hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tamin'ity androany ity ary hideran'Andriamanitra niaraka tamintsika menakafy nanerina amin'ny volotany. Misaotra azy ireo itsika hitombo mandrakariva ny fahaizany, ny fahalalany, ny fideran'Andriamanitra ary indrindra ny fanoloran-tenany tsy hiala amin'izao laharana niantson'Andriamanitra azy zao. Misaotra anao koa tany tokantrano tany niaraka taminay nandritry ny fotoana nanaovana ny fandaharana, niaraka ny ray fo ny ray saina niderin'Andriamanitra ary ny fandrinay ny vavaka ataonay atao anatin'ny fandaharana ity dia tsy hiala ao aminao zany fiderana, finiavana sy fitiavana hiderin'Andriamanitra zany amin'ny androm-piainanao rehetra. Saorana ihany koa ny teknisiana izay mikarakara tsy matory andro tsy matory alina manao zay atomombana izao fandaharana iarahantsika menakafy zao. Saorana izy ireo ary omen'Andriamanitra fahaizana sy fahalalana koa ny eo mpanaovana ny asany. Dia hisaraka indray ary sika kanefa na izany aza araka ny mahazatra. Misy teny ny soratra masina izay omenanao hoentinao mamakivaky ny enemana isokatra tsy ho ela ho anao indray mandritry ny herinandro izay tsy mihaonantsika ary amin'ny herinandro any rehefa mihaonantsika dia ahatsapa zava-dehibe ianao miaraka amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Salamo faha 150 ka ny 440 no ovakitsika. Ohatran'izao zany teny zany ovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao kosa dia hanantena mandrakariva ary hitombo lalandava ny fiderako anao. Manantena ary ao amin'izany fanantenana zany hitombo lalandava ny fiderako anao. Na ininona miseho hitombo ny fiderako anao. Mandany zatsisy tanterao zany mandritry ny inemana izay tsy hiaonantsika ary amin'ny herinandro toy izao dia valindray isika menakavy hiaona hideran'Andriamanitra satria manantena mandrakariva ny fidiran'Andriamanitra tsehatra. Dia miatraka amin'ny velomandray ary tompoko samy hotain'Andriamanitra ary raha sitrapon'Andriamanitra tokoa amin'ny herinandro toy izao hiaraka indray sika menakavy hidera l'Andriamanitra tompontsika. Veloma ary tompoko samy hotaina.